Hoentsika manakatona ny pejin'ny baolina kitra dia anotanterahana androany teny ny Parc des Princes atetezana voany ny famaranana ny baolina kitra lalaovin'olona efatra no karakarain'ny ATM na ny fikambanan'ny ambany tanàna iray. Nampitondraina ny anarana hoe alefanaina moa ity fifaninanana baolina kitra nentina nanomezana sehatra ireo mpankafy baolina kitra eny ambany tanàna ity. Famaranana valo ho an'ny Skady minime cadet senior tamin'ilay fifaninanana baolina kitra lalaovin'olona efatra no karakarain'ny ATM na ny ambany tanàna amiray no natao teny amin'ny Parc des Princes atetezana voany androany. Hetsika izay nampitondraina ny anarana tournoi alefanaina. Arak'izany dia tafiditra amin'ny fampanantenana ny kandida ho ben'ny tanànan'Antananarivo larana faefatra nainandrea Tsitoaina ny anampy ny tanora eny ambany tanàna izao hetsika izao. Zany io tanterahana teto amin'ity toeran'ity Parc des Princes tezona voany ny tournoi alefanaina. Zany hoe ny tena marina zany dia hitanareo ngamandreo fa tena faly ny vahoaka ary faly ihany koa ny mpilalao eto amin'ity toeran'ity satria misy fotoana zay fampiresaka tamin'ny Andriamatoa kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia ny fampiresaka zay hoe mila fanampiana ny tanora eny ambany tanàna, ny vahoaka eny ambany tanàna, ny fanatanjahantena mihitsy mila fanampiana dia tsy salasala ny kandida ho ben'ny tanàna larina faefatra tonga dia nanome tolo-tanana ho an'ny tanora ety ambany tanàna satria tsy niera tamin'ny tsy niandry ela zany izy hoe mila fiarahana ho an'ny vadiny na ny mpiara-miasa fa tonga dia teo ihany izy dia nanapa-kevitra hoe rehefa mahasoa ny vahoaka sy mahatsara ny tanora dia vonona foana koa ny anampy ny anao tolo-tanana ny anome fanampiana satria raha antsika mahita raha antsika malala fa resaka maillot resaka baolina zany ny problema olana aty amin'izany bakarte zany ka anotanterahana Andriamatoa nainandrea Tsitoaina larina faefatra zany ankehitriny samy notolorana ondry sy amboara ary fanamiana avokoa moa ireo ekipa tonga teo amin'ny famaranana Isatsokajy tsy adinany koa no nanome baolina ho an'ireo mpandray anjara rehetra.